komity manokana manapaka ny sarandalana tsy manara-dalàna hoy ny mpitatitra sy ny kooperativa. Ady amin'ny Covid-19 mitombo ny vaksiny afaka sitrahan'ny malagasy. Tetim-bolam-panjakana 2024 mampanofy indray andro rajoelona. Atoko lasy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray no iara-bakanao tratry ny ity arivan'ny talata 13 Novambra taona 2024 ity. Tonga sondrainao atao anatin'ny fampirahalam-baovao ny fetalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana aran-tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny fitaterana avetrany mianjandroany tady eo amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ireo filohana kooperativa sy ny mpitatitra amin'ny zotra rezionaly sy nasionaly amin'izao fotoana izao. Ireto farany izay mitaky ny ampiakarany sarandalana noho ny antony samihafa kanefa tsy misy hatramin'izao ny marimaritra iraisany eo amin'izy ireo. Anjavandriamaefa sy tahirinena. Miteraka disadisa eo amin'ireo filohana kooperativa sy ny mpitatitra ary ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro amin'izao ny mahakasika ny fampiakarana ny sarandalana. Tsy mahafa-po ireto kooperativa sy mpitatitra amin'ny zotra nasionaly sy rezionaly ireto mantsy ny fanapa-kevitra noraisiny ministera amin'ny fananganana ilay komity vaovao manokana hisahana ny sarandalana. Mahatsiaro voafefe ihany koa izy ireo amin'ny famoahana ireo antony lehibe tokony ampiakarana ny sarandalana. Mazava tsara nefa ny konto sy ny kajikajy rehetra tokony hafahana mampiakatra io sarandalana io ho iantrany izy ireo. Hatreto moa zany disadisa mipetraka dia amin'ilay fananganana an'ilay komity izay manitsaka ny lalàna ny fomba fijerina mpitatitra azy. Tamin'ny azoma lasa teo izahay dia namerina ny taratasy tany amin'ny tato amin'ny ministera nilaza avy hatrany ny antony tsy mampety an'ilay décision nataony zareo. Hatreto aloha zany dia nilaza indray zareo fa anova an'ilay décision nefa ilay terme décision mihitsy no tsy mety aminay. Ny lalàna dia milaza mazava tsara fa malalaka ny mpandraraha amin'ny asa-pitaterana amin'ny fijerena ny sarandalana ao aminazy. Tsy nomeny zareo fotoana izay nanazava ny koty nanaovanay an'ilay frais, tsy nomeny zareo fotoana izay fa atao amin'ilay décision foana ny adihevitra lava teo zany dia nijanona teo aloha ny resaka. Le décision nisy projet de décision zany nalefan'zareo projet le izy mbola tsy vosonia dia ao anatin'io zany ny ministère ny transport, ny ATT, ny assurance, ny DGSR, ny OMS, ny compagnie d'assurance, ny DGI no hiaraka aminay mpitatitra ametraka ny sarandalana tokony ho izy. Zay zany nanazava hoe raha mapakatra ny assurance tsy miantso anay mpitatitra, raha mapakatra ny DGI impôt tsy miantso anay, inona moa zany idiran'ireo entité rehetrarehetra ireo ao anatin'ny sarandalana. Zay zany no ady hevitra aloha hatreto, satria zany ny eritreritry zareo zany hoe zay hevitra tapaky commission io no mandalo any ministra ary ho validen'ny ministra. Zany hoe zay zany le eritreritry zareo nefa fandraharana madio ny ataonay fandrarana privé. Tsy azo idivirana ny fiakarany sarandalana ho iantrany ireto mpisehatra amin'ny asa fitaterana ireto. Efa tamin'ny taona 2024 no makaty no tsy nisy intsony ny fiakarany sarandalana amin'ny zotra nasionaly sy rezionaly. Tsy afa-manoatra arak'izany izahay hoy izy ireo ka efa misy amin'ireo mpitatitra sy zotra nasionaly amin'izao no mampiakatra tsikelikely ny sarandalana na dia efa nilaza ny ministera fa tsy misy aloha hatreto ny fampiakarana izany. Ny sarandalana aloha zany misy nefa niakatra. Tsy afenina aminareo zany ary hitanareo fa tsy nisy romborombo izay efa miakatra tsikelikely. Ny antony anie dia zao hoe nanomboka tamin'ny volana Jolay izahay no nieritreritra nampiakatra ny sarandalana io dia mifandrivotra ohatr'izao foana. Le acteur principal tompon'ny fiara nefa efa manomboka miletika any anaty rano satria efa tsy mety intsony le fiarina dia lasa manahirana be ny forcen'ilay olona hanao zavatra ary zany anisan'ny mahatonga an'ireny accident sy ireny entam-be entiny ireny. Any anie no mirécupérer le mpitatitra tsy any amin'ilay fitateran'olona ntsony ny atao fa sady olona entana dia izay zavatra rehetrarehetra izay misy efa niakatra ny sarandalana. Misy hiakatra premier, misy BDB zany arakaraka ny zavatra mitranga eo sy ny organisation izay mipetraka isaky ny tobi-piatsonana. Sarandalana tamin'ny 13 io sarandalana iainantsika io. Tamin'ny 13 na ianareo zao ary ny anontaniako dia mbola io ny karamanareo. Tamin'ny 13 ka hatramin'izao ve ny solika fotsiny no efa niakatra manodidina ny 920 isanjato nanomboka tamin'ny 13
zay zany a le izy ao anatin'ny bazy ngeda be ao anatiny ao izay tsy napakatra nandritry ny folo taona inona avy nefa niakatra tamin'izay zay tsy hifaninana miakatra fa le si ampiarine fotsiny tianay ivelona taoriana ny confinement 300 nay very-tsy tanalena 300 tadidio nefany 7 isanay zone national sy régional ataovy kajy atsaina moramora fotsiny ny olona ampiasainy zany eto Antananarivo fotsiny no resahako firy ny isan'ny olona ampiasainy zany sy ampiariny zany mbola manjavozavo tanteraka aloha araka izany ny mikasika izay mety ho fikarany sarandalana izay. Vaovao ny fahasalamana indray amin'ny soko mangina ny valan'aretina Covid-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mila mitandrina sy mailo hatrany rehetra manoloana izany. Akamba samy anaja ny fepetra sakana sy ara-pidiovana samihafa indrindra ny fanaovam-bakisiny izay antokana fanefitra amin'ity valan'aretina ity. Ando miaratiana sy manora Andriamalala. 20 no fantatra fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 tamin'ireo fitiliana raisy fitonjato natao teto Madagasikara. Ny 20 ny volana Novambra lasa teo. Mampiseho izany fa misoko mangina ary miakatra indray ny tany olona voamarina fa mitondra ity tsimikaretina ity eto amintsika. Tsy apasita nefa fa miagoragora ny fanajana ireo fepetra sakana eny anivon'ny fiarahamonina eny. Ny fepetra sakana tsotra indrindra tsy voahaja toy ny fanaovana arovava sy ny fanasana tanana amin'ny rano sy ny savony. Tsy lazana intsony ny fitakosenana, tsy manaja ny elanelana iray metatra. Mila mandray andraikitra tandrify azy ny rehetra. Samy tompona andraikitra amin'ny fiarovana ny tenany sy ny hafa. Maro ireo resy lahatra amin'ny fanaovam-bakisiny fa misy ihany koa ireo mbola misalasala amin'ny fanatanterahana-jany. Le mpitondra fanjakana zany tena tokony andray andraikitra voalohany indrindra aloha. Tokony tena mandray fanapa-kevitra tsara izany hoe inona ny tena tokony ho ataony amin'ny vahoaka satria mijaly le firenena. Dia ny tsirairay avy koa samy mba mandray andraikitra miaro ny tenany. Mbola tsy nanao vaksiny koa izay. Hatreto mbola tsy manana eritreritra hanao vaksiny. Le confirmant reny mitondra zelony izay dia manasa tanana foana. Dia izay tsy manana zelona ny kilianay dia menay zelona ry zareo. Izao hoe aloha izao mbola tsy nitondra tsona izay tato ato. Fa efa hitondra anay izao izay satria efa hoe misy indray le aretina. Efa mahafantatra zany hoe misy indray le izy dia tokony samy mandray fepetra dia manao vaksiny. Miankina amin'ny tsirairay avy manko fandraisana andraikitra io. Kaninina zany atao dia hoe miankina amin'ny tenanao io dia tokony mba anaovana foana ny fepetra rehetra tokony atao foana ajaina foana surtout any amin'ny be olona reny zany. Tokony hanaja fepetra rehetra ihany tsika olom-pirena rehetra zany. Dia tokony ihany koa hanao vaksiny. Hatreto aloha ny vaksiny ihany no ahafahana mampitombo ny hery fiarovana sy ahafahana miaro tena manoloana ny fianaka ity valan'aretina ity raha no amafisy ny mpitsabo. Tsy tokony atao ohatra sy rorosaina ny rehetra amin'ny fanaovam-bakisiny ny fanazavana. Na izany aza nefa, ilaina hatrany ny manantona mpitsabo, mialoha sy ao aoriana ny fanaovam-bakisiny. Noho izany fanentanana ny olona foana ny ataoko hoe manaova an'ilay vaksiny izay maimaimpona. Fa tsy andoavam-bola misy manko mandanga miteniteny ohatran'izany hoe andoavam-bola hono tsisy andoavam-bola ny fanaovana ny vaksiny eran-tany fa manatona ataovylay vaksiny indrindra ny fanaovana ny rappel mofo tenitsika. Asa teny andangan'ny olona tsy azo atao tsy maintsy izao ihany azo atao tena azo atao mihitsy manao an'ilay vaksiny faharoa izay hafa fa tsy voatery ilay rehefa nataonao teo. Ankoatra ny vaksiny telo ampiasaina eto Madagasikara adina amin'ny valan'aretina Covid-19 dia ny Janssen, AstraZeneca, ny Sinopharm. Andrasana ho tonga eto Madagasikara ny zoma ho avy izao ihany koa ny vaksiny Pfizer efatra tsy fatra. Tombanana ho 8,7 sy 7,7 tapitrisa ny fatra ny Pfizer tonga eto amintsika hatramin'ny farany taona. Mamaimpona ny fanaovana vaksiny. Manana safidy maro araka izay everina fa mety amin'ny fahasalamana araka izany rehetra. Toerana maro no afaka natanterahana izany toy ny eny amin'ireo ivon-toeram-pitsaboana sy tobim-pahasalamana fototra samihafa. Vaovao manodidina ny valan'aretina coronavirus izay hatrany manentana ny olona tsy akaty Madagasikara ny departemanta ny firenena Amerikana ao anatin'ny trankalam-pifandraisany travel.state.gov noho ny firongatry ny coronavirus indray eto Madagasikara. Onjalalana arana vimanana sy Mateo Prince.
tafiditra ao anatin'ny sokajy faefatra izany hoe ao anatin'ny lisitra mena amin'ny fiakaran'ny tandra olona marary ny coronavirus i Madagasikara. Tao anatin'ny 2 herinandro izao dia mitombo hatrany ny olona mitondra ny tsimikaretina COVID-19 eto amintsika, antony hanaovan'ny departementany firenena Amerikanina fanentanana ny olona tsy akaty. Raha ho an'ny komina Morondava manokana dia efa manodidina ny 500 ireo voatily fa mitondra ny tsimikaretina COVID-19 nanomboka ny voalohan'ny volana Novambra ka hatramin'ny fahavalon'ny volana Novambra. Fiakarana avy-dimeny no hita tany an-toerana. Raha ny loharano vaovao avy eo anivon'ny hopitaly manara-penitra Andotapenaka dia efa manodidina ny 100 ireo olona voatily fa mitondra ny tsimikaretina ka nampidirina hopitaly, ary efa nisy ireo namony ainy teny anivon'ny hopitaly Joseph Ravangy Andrianaval Asiara Ampeflo. Olona 10 kosa ny marary any amin'ny faritra Matsiatra Ambony ary miisa 2 ireo ao anatin'ny fahasarotany na forme grave. Tsy ampy ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera-pia mahakasika ity valana iretiny ity eto amintsika. Tsy misy isan'andro tony teo aloha intsony ihany koa ny fampahafantarana ny antontanisa mahakasika ny fivoaran'ny COVID-19. Fa tamin'ny 7 Novambra lasa teo no nisy fampahafantarana antontanisa farany avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ary sarotra ho an'ny mpanao gazety ihany koa no mahazo vaovao momba ny COVID-19 no ny fanakatona ambaravarana ataon'ny tompony andraikitra. Ny fihetsikio izay mialohan'ny departementany firenena Amerikanina raha ny fampahafantarana nataony tao anatin'ny tranokala-pifandraisana travel.state.gov hatrany. Lafim-baovao afantanteraka indray natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny EPM 2021 na ny fanadihadiana maritra isa-tokantrano ataony Instat sampandraramsana ny atontanisa eto Madagasikara. Fanadihadiana miompana indrindra mahakasika ny tany fantrana eto Madagasikara. Ando miaratiana sy Manora Andriamalala. 7 taona tsy aoriana vao isindra ny fanadihadiana maritra eny anivon'ny tokantrano na ny EPM izay tanterahany ao anivon'ny sampandraramsana ny antontanisa na ny Instat mikasika ny fantrana. Raika amin'ny 70 faingo 500 ny tany fantrana teto Madagasikara raha ny antontanisa farany nivoaka ny taona 2022. Ta izay azo nandritra ny fanadihadiana teny fotony. Ny tsy fampiny eto manana no tsy nafanana nantanteraka ny fanadihadiana nandritra ny fotoana maritra raha ny fanazavana. Maro rahateo ireo fitaovana tsy maintsy ampiasaina ahafana miatrika izany. Saika ireo mpiara-miombina an-tokantrano no mamatsy ny Instat ka ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany. Zava-dehibe ny fananana antontanisa vaovao sy maro-potitra ahafahana mitady sy mametraka paikady amin'ny lafiny maro amana ny olana menjady amin'ny isan-tokantrano. Reto mpiara-miombina antoka manatrika eto reto zany no ny fandrombona mba ahazahoana ny oentimanana ilaina natanterahana an'ilay fanadihadiana manodididina ny $2 millions latsaka kely eo zany izy au total satria nisy matériel novidina maro tao anatiny zay ho ampiasainy Instat koa ho ampiasaina amin'ny fanadihadiana maro samihafa zay ho atao manaraka zay mahatonga azy zany nananika an'izay montant voalaza zay zany le tetibola ampiasaina aminy. Ny antony mahatonga an'le izy ela moa vao nisy dia mazava ho azy eo le antony fisiany zay oentimanana anatanterahana an'le fanadihadiana zay satria azo lazaina hoe lafolafo ihany ny fanatanterahana fanadihadiana eto amintsika no ny velaran-tanitsika midadasika nefa rehefa manao fanadihadiana zahay dia tsy afaka ionina amin'ny toerana aiza kely na hoe toerana ahafahana tratra fotsiny satria iteny amin'ny anaran'ny tokantrano malagasy no atao, iteny amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy no atao dia tsy maintsy enjehana zany zay atongavana hoe naiza misy an'ireo tokantrano voasafidy amin'le méthode aléatoire reo dia tsy maintsy atao zany ny andehanany makany dia zay mahatonga azy lafolafo ny oentimanana ilaina dia arakaraky ny fisian'izay zany no ahafahana manatanteraka n'le fanadihadiana. Mahatratra 20 ireo irotsaka an-tsehatra hanao ny fanadihadiana ny anivon'ny tokantrano anatin'ny faritra 13 eto Madagasikara. Izy ireo izay mitsinjara ekipa 70 avy. Hojerena sy hoadihadiana amin'izany ny fombafomba fiainana isan-tokantrano, ny asa aman-drarany, ny fidiram-bola, ny fahasalamana, ny reny sy ny zaza sy ny maro hafa ka ahafahana mahafantatra ny tena zava-misy ny fotony ka azonana antontanisa mikasika ny tany fantrana eto Madagasikara. Aritra efa-bolana ny fanadihadiana ka everina ny azona vokatra faran'izay aingana raha ny fanazavana trany. Androany moa no nanatanterahana ny lanonana fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny EPM na ny fanadihadiana maritra isan-tokantrano 2022.
fa tapabolana teo eo zay de nisy lehilahy iray nilanja sora-bavety mitaky fihavanana eo amin'ny samy mpanao politika malagasy. Androany de nitondra fanazavana momba izany fihetsika nataony izany ny tenany tamin'ny alalan'ny fampiantsoana mpanao gazety. Anjava-Andriamaefa sy Tahirinena. Miteraka resabe sy fanehoan-kevitra maro ho an'ny mpanara-baovao ao anaty tambazotra serasera ity fihetsika nataona lehilahy iray ity ny faharoan'ny volana Novambra lasa teo. Fihetsika nilanja baoritra ny tety ireo toerana nisy ny tompon'andraikitra ambony teto amin'ny firenena sy ny mbola perinasa ankehitriny izay miantso ny tokony isiany fihavanana. Androany dia niezaka nanantona ny mpanao gazety mihitsy ny tenany mba hitondrany ny etaetany. Olo-pirenena hono nambarany ka manana andraikitra feno amin'ny fireneko. Tamile za nitonja carton zaiko zay nahita anahy tamin'iny carton iny samy nanana ny commentaire-ny dolo manko tany amin'ny Facebook tany. Fa vao zao vao miseho aminay manjery manazava za amin'ireo zao za mitsy manazava za tsy adala tsy olona verivery saina fa olona manambady amanjanaka olona mikarama fa no fitiavako ny taninjazako manana didy tsy anjaiky sa maolo-pirenena ana no mahatonga anahy manao an'izao. Vidim-piainana miakatra fiarahamonina misavorovoro noho le politika zay nahatonga anahy nijoro mitondra an'iny carton iny be deabe ny olona miaraka amiko mpiara-mitolona mpanoana mba ialana am'le hoe tsy nahazo autorisation olona sao de hoe voakarama anakorotana dia aleoko za mitsy manao sorona ny tenako mba ialana am'izay zavatra zay. Namafisiny ihany koa nandritra ity fotoana ity fa ilaina aloha ny fametrahana mazava ny lalàna mamaritra ny fifidianana. Tokony rosoana aloha ny fandravana ny seni izay efa miteraka resabe sahady amin'izao fotoana izao satria ny vahoaka hatrany no lasibatra izany. Ilaina aloha ny fampidiniana alohan'ny fifidianana. Règle de jeu aloha aleo azava ifampiresana mba ialana am'le hoe rehefa aveo ny lany mety sy anaiky zay resy ny mety isy anao grevy mety sy anaiky an'izy dia aleo ifampiresana atsika olona malagasy manana sotoavina malagasy sika aleo mifampiresaka aloha. Aleo mifampiresaka tsy anjy ny vazaha avy any ivelany tsika na miandry an'iza fa aleo tsika mitsy manapa-kevitra avela mitsy le ambopo zany le ambopo avela iny mba aleo politika fampandrosoana no atao hoe miantso ny malagasy rehetra moa ny tenany mba sahijoro manoloana ny fahoriana mianjady amin'ny isa-tokantrano. Tsy fahadalana velivelo izy ny fijoroana tahaka izao fa fitiavan-tanindrazana sy ny taranaka faramandimby. Nefa voatapatapany indray nodomandry omaly i Edgar Rakotoarso izay mpanao gazety teto anivon'ny onjam-peon'ny MBS teo aloha namela manantena sy kambody iray ity mpanao gazety ity tamin'izao fahalasany izao. Araka ny vaovao voaray eto am-pelantanana dia rahampitso no alevina any amin'ny fasandrazany any Miarinarivo ny vatana mangatsika n'ity mpanao gazety ity. Ny fianakavian'ny MBS radio télévision dia mirary finoanana feno ho an'ny fianakaviany. Fantoboka aponja eny Antanimora omaly 20 Novambra 2024 ny talen'ny parc botanique et zoologique de Tsimbazaza Andriamatora Andrenirina Jasmin Emile izay voapanga onanao fanodikodina mbola panjakana afanomezana tompondany olo-pantatra ary fanararo tapahefana ny tenany ka ny afara tamin'izao fanakatrana izao rehefa avy notsaraina tena anivo ny fitsarana miady amin'ny kolikoly na ny parc omaly ariva. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena indray voan'ny coronavirus ny Premier ministre frantsay Jean Castex raha ny vaovao nivoaka omaly ary mpikambana maromaro ao anatin'ny gouvernemanta frantsay no tsy maintsy manao fitiliana mitatitra amintsika ny antsipriany mikasika izay onjalalaina raha navy manana sy Mathieu Prince. Taorian'ny fiaonana nataon'ny Premier ministre frantsay Jean Castex tamin'ireo olom-boafidy izay namela belarany ireo paikady entina miatrika ny krizy ara-pahasalamana atao Guadeloupe omaly alatsinainy 20 Novambra 2024 dia fantatra fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ity Premier ministre ity ankehitriny. Ny fitiliana miabo tsikaritra tamin'izany vavykely vao 12 taona no nanosika azy nanao fitiliana no nitranga fampikasoana na ny cas contact teo amin'izy mianaka. Efa salama tsara izy ankehitriny ary tsy ahitana soritra aretina satria efa navita vaksiny faharoa miaro azy amin'ny mety ho fiombon'ny aretina. Tsy maintsy manatanteraka fitokana monina mandritra ny 10 andro kosa ny tenany ary misy ministra maromaro mandrafitra ny gouvernemanta frantsay no tratra nitranga fampikasoana na cas contact ihany koa ka voatery mitoka monina miandro ny valin'ny fitiliana atao amin'izy ireo tsirairay avy. Voakasika izay ny ministra misahana ny atany Gérald Darmanin
ny ministra ny fitsarana Eric Dupont Moretti, ny ministra ny filoha Florence Parly, ny ministra ny kolotsaina Roselyne Bachelot izay vao avy niaona tamin'ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina malagasy Lalatina Andre Tongarivo Maly, ny ministra miandraikitry ny orinasa madinika sy salatsalana Alain Guirse, ny ministra ny fanatanjahantena Roxana Maraniseanu, ny ministra miandraikitra ny fifandraisana amin'ny parlemanta Marca Fesno, ny sekretera-panjakana misahana andraraha Europeana Clément Bonneau, ny sekretera-panjakana misahana ny fizahantany Jean-Baptiste Lemoyonne sy Geneviève Dariussec izay sekretera-panjakana mikambana amin'ny ministra ny filoha. Ny lafy mavaon'ny politika dia androany no nandalo fankatoavana tamin'ireo solombavam-bahoaka ny volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona 2024 sy 2025. Nivoaka ny efitrano fivoriana nefa ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany Antokotim noho ny fanitsakitsahan-dalàna matetika nataony fahefana mpanatanteraka. Fanadihadiana avy hatrany ary eo amin'ny sary Srindra Tsara ny toky Ramarla. Mampanono fitaky ny fanaony indray ny fitondrana Andra Joel raha ilay volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona 2024 sy 2025 no jerena sy noenona raha efa nahazavainy ny ministra ny teti-bola sy ny toe-karena sy ny fanazavahan'ny mpampiakateny ny voameravola sy ny fitantanam-bola eo anivony antenimera-pirenena. Ohatra amin'izany ny fanereko masaka toy ny voalobojaza ny arikarena eto Madagasikara. Le voamera zany hita hoe voamera zareo miaraka amin'ny fitondrana ny akabetsahany zay natonga ifa nainao mieno an'le izy ara tsy zavatra azo nandarana taona le zavatra nieritreretin-jareo dia lantsy fantsina sady ohatr'izay fomba fanao zay ny zavatra nefa anatin'le izy na teti-bola iasana travaux publics ny rehetrarehetra zany dia hitanao teo valina fa hoe io ny zavatra misy raha ohatra ny aparana io zany ny hoe ohatra resaka tontolo lalana dia manatona nga ministra hono zany nefa ianao manao teti-bola zany hoe resaka ka sarotra be ohatra manahirana fa raha ohatra ka zavatra hito no antenaina lazaina fa hiakatra 500 ny araka zao ary ianao mibase io miba firy izy zao dia ao anatin'ny firy zany ahitanao an'izany nefa ianao nietrana hoe misy ny tsy mandohetra misy ny anina jely izy zany manahirana nyty resaka ty hitondrana azy fa zany hoe mampalahelo fotsiny le zavatra hitondrana azy hoe lanina zay moa le député miaraka amin'ny fitondrana zany dia tsy maintsy zavatra tsy maintsy atao io hoe tsy maintsy lanina amin'ny zavatra itiavany azy dia mamenatra na mieno ary ianao makamy misy an'izy lansa tsisy fanitsina tsisy fanovana tombana kely tsy fantatro fotsiny anakiroa ngamba ny any doanina ny natao dia tsy maintsy zay io ihany zany tsy maintsy hoentinatsika ireo idolo izy rehetra natsonako hoe tongava anangatanana amin'ity dia hitantsika rehefa aveo fa zay zavatra hita aloha hatreto fa tsisy zavatra hoetretina malagasy hatreto aloha. Nanapa-kevitra ny tsy andany ity volavolan-dalàna ifety teti-bolam-panjakana ity mora solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany Antokotim no ireto antony maromaro ireto izay sationa amin'ny fotsiny ihany. Tsy fanajana ny fe-potoana petraka ny lalàna ny fametrahana sy ny fotoana andinihana izany volavolan-dalàna izany mifeny teti-bola dia na amin'ny LFR na LFI dia tsy najainy zany fa tara lava. Ny faharoa dia zara raha nanana efatrandro nandinihana an'izany tany anivon'ny voamira. Ny manaraka ndraiky io dia ny resaka hoe tsy mangarara ny tsy fisian'ny mangarara tsy hitanao taratra zay le atao hoe sincérité budgétaire izay. Ny antony dia misy aloha reny efa niteneny tao mivondrony ny firaisamonim-pirenena ireny mahakasika an'ireny hoe vola izay mbola tsy fantatra ny lalana ho alehany ny destination zany mbola tsy précise izy araka ny fiteniny tao manamafy an'ireny fitakiana fangararany ireny ny tenivony vondrona parlementaire tiako Madagasikara hoe tsy toy ireny no fitantanana ny volam-bahoaka tsy toy ireny satria ny zavatra toy ireny dia mitarika makany amin'ny fanodikodinana ary raha ny tena izy raha araka ny lalàna tsy tokony ameny autorisation mihitsy ny parlemanta na ny antemera-pirenena manoloana na zavatra tsy mazava toy ireny nefa rahantsika mahita moa fa dia manana ny maro anisa ny fomba amin'ny fitondrana mino zay eo fa andeha fotsiny eo ohatra ny taratasy any amin'ny postra. Misy ihany koa ny resaka hoe OGT na ny resaka hoe opération globale du trésor reny nisorona tao tamin'ny volana aogostra dia naninona ny tsy niverina intsony dia fanazavana atao hoe tsy mitombona na hoe akapobeny fotsiny dia manao hoe mbola mandinika ny teknisianina
dia izay maro be ny zavatra toy izany resahana ny resaka nouveau projet d'émergence indray ny eo ara ny fanolorana n'izany le PEM le drafitra hoentina manatanteraka ny EM eforotaona amin'ny volana janoary no ny lazana fa ho atolotra zany ho atolotra amin'ny vahoaka ho atolotra horetany horen-danitra aizy zany amin'izao fotoana izao dia mivoaka sady indray ny anarana vaovao sy ny famaritana vaovao ny voambolana vaovao hoe nouveau projet d'émergence dia ohatra raha nyrenina voaka tao reny ihany ny rahantsika nahita tamin'ny anao manjery misy an'le 357 milliards ariary izay hoe an'ny ministera ny asa vaventy fa ny fomba ampiasana azy ny tena mampomety dia tsy maintsy eny amin'ny conseil des ministres ny tapahana zany hoe tsy misy le fampatokisana eo amin'ireo samy mpitondra amin'le ambaratonga mpitondrana misy eto amin'ity fitondrana eto ity fa lasa atao zay ampavesatra le fombafomba mandany fotoana zany rehetrarehetra zany ny santionany ato zany ny santionany zavatra hita ato araka ny teniko teo hoe tsy hanana fotoana raha anatin'ny efatrandro ianao fa nainina ny fijerinay amin'izany tsy vao izao no nampanonofy anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny fientetim-bolam-panjakana toy izao i Andrajoel ny zava-misy aloha hatreto mihiba fito ny arikarena eto Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity tsy tratra ny fiakarany fiarinkarena fa resaka ny petsaka ny zava-misy aloha tamin'ity taona 2024 ity ny amafy ny fahatapahan-jiro mavomavo ny rano-jirama ny rongatra izay tsy izy ny tsy fandriampalemana hiakatra ny sarandalana etsakila ny fitondrana sahirana manomana sahady ny fifidianana sy ny alapato momba zay volavolan-dalàna ifentetim-bolam-panjakana ho amin'ny taona 2024 izay hatrany dia nilaza ny sombam-bahoaka izay folohan'ny voamerany arena kibon-tany sy ny fialoharano ara-stratéjika eo anivon'ny antenimera-pirenena androany fa tadinomdoza ihany koa ny tontolon'ity sy ampiarina ity amin'izao fotoana izao fanazavana mpanaovana ny LFI 2022 moa zany atsika androany araka ny enitsika atao zany nanambara zany mpapakateny hoe wisy droit d'assise zany amin'ny fanondranana volamena dia ohatrany secteur rehetra nandalo fotoan-tsarotra mikasika an'ity covid ty sady niarany koa mesure administrative zany hoe tsy afaka nanondrana antsona atsika fa maro volana zay zany volamena zany fantatsika fa anisany anatiny fitrandrana ny tenako moa filohan'ny commission narena an-kibon-tany sy loharanonkarena stratégique rehefa nanontany tao amin'ny ministère ny tenako tsy ny consultena zany ministère ary mitareny amiko ny ministère ary mitareny amako koa zany mpandraharaha zany volamena zany dia manana valeur anisany côté en bourse zany misy valeur isaka maraina zany miakatra midina ary misy nantsona hoe redevance minier zay alohan'ny mpandraharaha mikasika volamena misy ny ristourny ary azadiny fa manana frais d'administration koa zany ny olona mpitrandraka amin'izany zay manana carreau raha ty ampiakatra zany atsika nitetibolam-panjakana mikasika any arenan'ny kibon-tany tokony fanokafana any permis minier any ny tokony vaolana tokony alefa faran'zaingina ty antenimera-pirenena mikasika an'izany code minier zany mba hahafahatsika manokatra ny fitrandrana sy fandrarahana mikasika arenan'ny kibon-tany ary raha ninontsika tsara ny tenin'ny fampakateny tao dia tsotra hoe ny antony nanaovana droit d'assise tokony amin'ny toerana andefasana an'le volamena no manao droit d'assise ohatra nataontsika amin'ny alcool sy tabac zany hoe cigarety ny antony nanaovan'izany mba hisoroana zany ny olona rehetra maro ny olona maty amin'ny resaka zava-madomelona na ohatrany hoe alcool sy cigarety zany ka zay ny antony anaovana ny droit d'assise zany ampiakarana ambony zany ny taxe mba ahafahantsika zany misoroka anyreny voina mety mahazo ny mpisotro toka sy mpifoka sigara reny zany ny antony ka inona ary ny ampiakarana anaovana droit d'assise ny volamena inona zany tiana vena mba tsy ahafahantsika manondrana satria raha 15% zany droit d'assise mipetraka amin'io fanondrana volamena an'io dia mino ny tenako fa tsy compétitive zany ny volamenatsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena nefa io anisana sehatra ray ahafahantsika mampiditra vola amin'ny kitapo-panjakana afatony mazatra tendeo fitinana aminao atao anatin'ity fanadadiana manaraka ity kosa ireo teboka nisongadina atao anatin'ny fandarana dinika omaly onjalalana raha navimana sy Mateo Prince misedra olana noho ny krizy nandalo teto amin'ny firenena tao anatin'ny taona maromaro ny mpandraraha madinika ny krizy tamin'ny taona 2024 sy ny krizy noho ny valanaretina covid-19 no tena nisy fiantraikany tamin'ny toekarena teto Madagasikara niteraka fahaverezana asa maro ny krizy lehibe roa no lalova amin'ny firenena ireo
Ny 10% ny orinasa madinika no vatery katona noho ny fisiany valanaretina COVID-19 noho izay fikatonana orinasa maro izay dia ny ampy tsiray tapitrisa ireo mahantra vaovao eto Madagasikara raha nytatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena. Tsy mahagaga araka izany raha ny enina faingo iray isan-jato ny arkarena Vaovao eto Madagasikara tato anatin'ny roa taona izay. Fa ankoatran'izay ny hita tena hita eny anaty fiarahamonina eny dia betsaka ny tsy anasy efa nisy ireo izay nateraky ny krizy nisesisesy lany teto amin'ny firenena indrindra fa ny 2009. Crise 2009 izay namotika zavatra maro, orinasa maro, ary izao koa ny krizin'ny Covid dia niteraka fikatonana orinasa BDP, fitsoahana mpandraraha maro be, ary nefa ireo orinasa nikatona sy nitsoaka ireo dia nampiasa vahoaka malagasy, tanora na olon-dehibe azo lazaina. Dia ireo zany efa isan'ilay manampy ireo olona very asa na tsy nanana asa hatramin'izay. Dikan'izay tao anatin'izay 3 taona nazahoan'ny filoha Rajoelina fahefana izay zany dia nentotongana kokoa ihany ny fahitako ny toe-karena sy ny fiainan'ny vahoaka ara-tsosialy, indrindra moa zany ny mpandraraha. Tena sarotra ny fandrarana ankehitriny ary tena sempotra ny mpandraraha madinika. Tsy ampy ny fanohanana avy amin'ny fanjakana hanampiana ireo mpandraraha madinika manoloana ny krizy nateraky ny valanaretina COVID-19. Saika tsy mbola nisy nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana ny ankamaroan'ireo mpandraraha madinika. Tsy ahivina nefa vaovao nahazo $700 tapitrisa avy amin'ny FMI Madagasikara mba hanarenana ny toe-karena noho ny krizy nateraky ny COVID-19 hatrany. Hatreto aloha izay mpandraraha madinika tsy nahazo subvention tamin'ny fanjakana. Tsy fantatro raha nisy nahazo dia alao izy iteny fa mbola tsy nahazo aloha zahay ny hitanay. Maromaro zahay manko no miresaka ao anatin'ny fandrarahana mila faneraseraana. Tsy mbola nisy nahazo subvention, izany hoe tsy nisy mihitsy fanohanana avy amin'ny fanjakana malgré hoe nisy ny fond natokana ho amin'izany nanampiana hanarenana an'io fandrarahana io. Raha hiteny ianao hoe inona raha ny atao mba hampiarina anazy. Fandrarahana ne miankina amin'ny entana farana, ny importation, ny exportation, miankina amin'ny lanjam-bola. Lanjam-bolantsika izay tena mihidina, tena mihidina. Very lanja amin'ny vola malagasy. Izany koa nefa miankina amin'ny stockna volamena angamba ny ananantsika. Ary ny fandrarahana koa dia miankina amin'ny lalana. Ankoatr'izay, lafin-javatra maro mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ihany koa no voaresaka nandritry ny fandaharana, toy ny tokony hanohizana amin'ny fanadihadiana parlementaire mahakasika ny fisian'ny doublon nandritry ny fifidianana filoham-pirenena ny 2024 lasa teo. Teboka maro mikasika ny raharam-pirenena mafana rehetra no velabelarina sy ny resahana tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Entiny miala iraronombana sy andrakoto malala aminao atao anatin'ny ity fanadihadiana manaraka ity ary ny momba izay. Miena rofaingo efatrisan-jato eny ary eto amintsika isan-taona araka ny fanadihadiana. Antony anisany mamparefan'ny Madagasikara eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana. Mbola saika mifototra amin'ny fitrandrahana ny ara mantsy ny fotom-piveloman'ny malagasy indrindra fa any amin'ireo faritra ambanivohitra. Maro ny fiantraikan'ny fahasimban'ny tontolo iainana raha tsy laza afa-tsy ny fiovaovan'ny toetrandro izay efa iainan'ireo firenena manerana an'izao tontolo izao ka anisan'izany i Madagasikara. Namelabelatra ny voka-dratsiny izay fiovaovan'ny toetrandro izay tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara Novambra Belirina. Izy raha teo no nisy olo-tenan'i Madagasikara nandritra ny fivoriana COP26 na ny conférence des parties andian'ny 2020 izay natao tany Glasgow tany Grande-Bretagne. Tonga dia ahitana an'ilay izy ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro eo amin'ny famokarana. Satria isika dia mbola firenena miaina betsaka eo amin'ny resaka fambolena indrindra. Fa misy ny kolotsaina sy ny fomba fambolena any amin'ny faritra sasany amin'ny fampiasana ny tavy. Izay tsy maintsy manimba ny ala ireny. Ary ankoatr'izay ny fampiasantsika ny arina fandrehatra. Izany rehetra zany nentina teo anatrehan'ny fivoriana hoe anisan'ny fotom-piainana aty Madagasikara kanefa fototry ny fanombana n'ilay tontolo iainana izay iombonana amin'izao tontolo izao. Fa raha izao no mitranga dia atao anatin'ny latsaky ny siècle iray dia tafakatra any amin'ny 3 degré Celsius. Izany zavatra zany. Eto Madagasikara ny resaka ary anisan'ny vokatra zany fiovan'ny toetrandro zany ihany koa ny zava-misy iainantsika eo amin'ny loza ara-boajanahary izay memafy rehefa misy ary mesarotra ny mifehy azy. Ireo rehetrarehetra ireo no miteraka an'ilay loza
loza miatra moa zany loza manambana zay tsy inona fanikere zava-misy am'izao fotoana zao afaka 10 taona raha ela indrindra de lasa émetteur tsika. Ankoatra izay dia nitondra ny heviny mikasika ny CENI izay rafitra entin'ny mpitondra na mafisana ny sezany ihany koa ity solombavambahoaka ity. Nambarana ny fahafototra goavana nanimba ny firenena ihany koa ity rafitra iray ity. Nanimba zavatra be ilay firafitra ilay CENI zay niainana tao anatin'izay 9 taona faran'izay ary niteraka disadisa foana ary indrindra miteraka an'izao tsy fahamarina toeran'ny fitondrana izao ho amin'ny fampandrosoana maharitra fampandrosoana haingana sy maharitra dia mila fahamarina toerana eo mason'izao tontolo izao eo mason'ny vahoaka malagasy eo mba tsy ho lany andro amin'ny zavatra tsy tokony andanin'andro. Avatỳ amin'ny fanoerana dia mahita hoe ilay fomba nananganana n'ireo andian-dalàna ireo izay mife ny rafim-panjakana amin'izao fotoana izao tafiditra ao anatin'izany ny CENI ireo fomba ireo no fosotra ka mila avaozina. Voaresaka tao anatin'ny fandaharana androany ihany koa ny mikasika ny teti-bolam-panjakana nitrosan'ny fanjakana amin'ilay orinasa sinoana namboatra ny kianjan'ny pareny Mahamasina ary ny mikasika ireo fitakiana maro andrasan'ny vondrona Europeana amin'ny fitondram-panjakana ka anisan'izany nampiasana ireo fanampiana azo tamin'ireny Covid ireny. Dia izay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona tanteraka ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao anaraka izany hatramin'ny farany tahaka ny mazatra dia ny fandarana global news avy hatrany no arainao aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa no anarainao ny fandarana ahona marina ary ny horonan-tsary atolotry ny MBS ho anao kosa amin'ity alina ity dia mitondra ny lohateny entendreur spaces ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao ho amin'ny rampitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.